fa mbola ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra izay ihany resaka ny Barea Madagasikara isika nampahafantariny zareo avy eo amin'ny federasionna tamin'ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny foibeny tetsy soraka ireo mpilalao nantsona andrafitra ny Barea ny Madagasikara hiatrika ny Kosafa izay atao atsy Afrika Atsimo. Mpilalao 30 mirahalahy no natson'ny mpanazatra Andriamanarivo Franklin hiatrika ny fampindronana amin'ny fanomanan'ny Barea Madagasikara ny Kosafa 12 atao atsy Afrika Atsimo ny 17 mekatra amin'ny 7 Jona ho avy zao. Ny 17 amin'ireo dia mpilalao avy eto toerana miampy an'ny Zotsara sy Carolus Arvoavo-Paulin. Ny zoma tolakandro teo moa no namoahana tamin'ny fomba ofisialy izany listry ny Barea izany tetsy amin'ny foiben'ny FMF tetsy Soraka. Raha ny filazan'ny mpanazatra dia ny zava-bitan'ny mpilalao tsirairay nandritra ny fifaninanana regionaly natao teto amintsika no ny antsona azy ireo andrafitra ny ekipa pirenena. Nanamafy kosa ireo teknisianina eo anivon'ny federasionna fa tsy tokony ho telo fotsiny ny mpilalao mila ravinahitra ny velany no natsona. Saingy mbola maro amin'izy ireo no mbola manana lalao ankinan'ny kleba ilalaovana ka tsy afaka tonga. Fantatra fa hanomboka rapitso any Careo ny fampindrondronana ireto mpilalao mandrafitra ny Barea Madagasikara hiatrika ny Kosafa 12 ireto.